manamafy zany zareo amin'ny gendarmerie fa olona 5 no maty teo amin'ny reo jiolahy ozy izy izay notifirina teo amandohany Mandroseza. Ny vidéo zay hitantsika mandehandeha any dia olona 3, aiza ny anankiroa, aiza ny anankiroa. Ireo olona voatifitra ireo rehefa voatifitra de normalement rehefa misy zavatra ohatr'ireny tsy tonga de hoe bataina le olona de atao afatratra any anaty benne na any anatin'ny tomobile fa tokony tonga de paramètre de sécurité tsy azo andehanana no atao. Izany norme policière judiciaire. Fahatelo, tsy azo kitihana na le fiara na ny manodidina azy fa tsisy mahazo miditra eo na gendarme na ina mitandrina daholo, manao gant, manao zavatra rehetrarehetra satria mba hipreservena le proof eo. Fa inona zavatra misy? Voasambotra ireo olona ireo de nisy ny fitaritariana an'le olona. Taritaritana le olona avy arý amin'le tohatra arý ny taritaritana anakao de nisy ohatry ny tapaka mihitsy tongotry le olona. De avy eo manasarotra ny autopsie satria reny olona reny na voatifitra ao anatina fusillade ary de tokony misy autopsie. Zany ny atao hoe norme amin'ny norme judiciaire. Rehefa mandeha amin'izay ny autopsie sy ny rapport balistique de tokony hita teo hoe légitime défense ve ny nitifirana an'le olona sa exécution sommaire. Ampatsahivina ihany fa ny légitime défense policière de hoe tsy voatery police ny dikan'le policière fa hoe ataon'ireo mpitandro filaminana de hoe nisy danger imminent tsy maintsy nahafahan'zareo niaro tena, tsy maintsy nierovany tena. Inona ny danger imminent tamin'ity fiara ity na tonga zareo nitifitra avy hatrany, avy aty aloha, avy aty aoriana ary ery ambony. De hitantsika ao anatin'ny fiara io fa feno diam-bala. Nandritry ny 45 minutes ozy izy nanatrika, nandritry ny adiny 1 mahery ozy izy ny sasany ny fifampitifirana. Ny tiako atongavana amin'izao re tompoko de tsy hoe sanatria ny vava aladitry ny lela hiaro jiolahy ny tenako, sanatria fa kosa no information izay azonay dia mahagaga fa tonga de nilazaina hoe lainga ary zay de rahonana hoe tandremo fa ny mamafy lainga de mahavoasazy de zao. Fa zay koa tehiteny tandremo ry zandary fa ny fanaovana violence policière sy ny exécution sommaire dia mahavoasazy satria meurtre tsotro zao izany. Meurtre tsotro zao izany ary izany meurtre atao akitsirano zany na police ianao na gendarme de mitovy ihany ny sazy ary mety vao maika ary miombo satria ianao olona mitambasy no manao danger ohatrany lasa danger public ianao plutôt que l'inverse. Tsy sanatria akory ny zandary rehetra no resahako eto fa kosa ireo zay niopefy ary mialatsiny fa nisy fioaram-pefy teo amin'iny Mandroseza iny. Satria nahoana tsy narana ny fepetra rehetra nafana manao an'izay intervention musclée zany. Fa tena tonga de ohatrany hoe le olona tokony mbola azo samborina velona mba azahoana ny information de hitan'ny olona hitapoky hitam-pirenena teo fa tonga de najetaka. Tonga de fanajedana. Zay ngamba ny terme mahalaza azy, fanajedana no misy. Tonga de najetaka le olona, tonga de natao exécution sommaire, tonga de élimination physique. Inona ny antony?
inona ny antony? Any zany zao le fanadihadiana ataontsika. Ny tiako atongavana dia zao hoe ao anatin'ity fifampitifirana ty dia misy vaovao ananan'ny olona élément ary misy ny vaovao hita mason'olona ary misy ny information azon'ny olona rehetrarehetra dia misy ny désinformation omen'ny mpitandro ny filaminana. Kanefa le désinformation omen'ny mpitandro ny filaminana dia raha ohatra ka château de carte le izy, raha château le izy dia château de carte ataonao hoe psht dia menjera. Lazaina fa efa mpanao asan-jiolahy ireo olo ireo. Mpanao asan-jiolahy ko maninona no conseiller sy tale ao amin'ny fitondrana? Ahoana zany fandehan'le hoe nisy dossier tao avoay tsara le dossier fa nitanao dia singasingana taratasy sy cachet na bianco fa le dossier le PV électoral zay teo pelatanan'ireo olo ireo nakaiza. Le dossier izay lazaina fa dossier tokony ho ampitany amin'ny fitsarana nakaiza. Ary indrindra ireo vola roa valizy tao anatin'io fiara io nakaiza. Dia avy eo aiza daholo ny sarin'ireo olona izay namoiny ainy tao anatin'io raha io fa nahoana ny tsy avoaka fa misinina. Izany rehetrarehetra izany fantaniana mipetraka. Ny antony izao tompoko dia satria nahoana? Tsy mpamoaka vaovao tsy mpanao gazety tsy lanceur d'alerte ny tenako. Fa izaho dia lehibe any fanoherana aty andafy. Ary ny zavatra toerina dia ny tsy maty manota. Ny toerina dia ny fifidianana maloto. Ary izao zavatra izao dia misy ifandraisany amin'ny fifidianana maloto izay tadiavina hitazomana an'ireo tsy maty manota hipetraka eo amin'io fitondrana io. Ka izay olona rehetrarehetra mieritreritra hiaro ny tsy maty manota dia fahavalo-pirenena. Aleo ny olona izay mitondra mamon'olona sy mangalatra ary manodikodina ny harem-pirenena mivarotra tanindrazana ho saziana mafy araky ny lalàna ary ho atao ohatra exemplaire et dissuasive ho an'ny rehetrarehetra. Izay tsika vao miavana. Fa isika malagasy mahay miavana foana rehefa mandeha araky ny tokony ho izy ny lalàna. Fa ny fisian'ny olona manao zavatra tsy ara-dalàna kanefa dia afakafaka maina no mahatonga antsika tsy miavana. Zavatra tsambako dia hafa mihitsy ty fanirisoa herinahivitra rehefa maneho hevitra. Tena hoe zavatra bien raisonné, zavatra avoakany. Mipetrapetraka tsara. Ary hita hoe mpitsara izy. Tsamba zay. Satria ny ankamaroazan'ny olona nge mijery fotsiny ohatra mahita an'ilay vola dia hoe ireo ilay vola ariary zato be dia be. Dia tsy mety misy olona tsy metra-panontaniana hoe fa maninona no tsisy ratra ilay vola? Fa maninona no zao olona 5 no maty, maninona olona 3 no voka sara, aiza ny roa? Zany zavatra rehetrarehetra zany. Zay mampiavaka azy rehefa maneho hevitra. Hitanao mba mitomina ny famanoany hevitra. Tsy fantatro hoe marina ve ny zavatra resahany vaovao io? Tsy fantatro. Fa raha marina tokoa dia hoy izao hoe tena tany henjany ty Madagasikara ity. Diso firenena angamba ny ankamaroantsika malagasy tsy tokony teraka do Madagasikara akory fa diso firenena. Zay ngamba no azo tsoainy fa ireo izay mankafy an'izany tsy fahamarinana zany moa dia tena tsy diso firenena tokoa izy. Mambalahelo efa nandeha moa ny resaka iny hoe élimination physique ilay zavatra fa tsy resaka amin'ny fifampitifirana zany. Dia ilay fifampitifirana mihitsy mantsy ny mahagaga. Izay tamin'ny classe de 3e manianatra an'izany ataontsika hoe fitodiky ny fizanteny izany, hoe mitodika amin'izao ny fizanteny. Dia ilay fifampitifirana zay hoe fifampitofirana mitodika amin'ny lazaina
raha ataontsika hoe mifampitifitra mitodika amlazaina mpampanao ny fihizanteny mitodika amlazaina mpampanao ny fihizanteny satria inona ny antony satria misy tsofoka ifa de le ifa iny dikan'iny de hoe misy action mifamaly misy action mifamaly zany ao hoe ny ankilany manao de ny ankilany koa manao misy olona anankiroa manao mifanao zany re zareo mpifanao ny fitodiky ny lazaina am'izay fotoana izay no ny fehizanteny fa raha ny zava-nisy de ohatra ny mitodika am'lazaina mpanao ny fehizanteny satria zandary mitifitra jiolahy no hita raha ataontsika hoe jiolahy reny olona maty reny zandary mitifitra jiolahy ireo zandary mitifitra ety milaza jiolahy reny famena zandary lazaina mitodika am'lazaina mpanao ny fehizanteny zany hoe ny zandary manao ny action mitifitra raha zay raha ny zavatra hita hoe lay tifitra ohatrany avy ety ivelany fa tsisy avy ao anatiny de zao ihany koa raha jiolahy tena ataotsika hoe efa mikuizana ohatra de tokony noezahana samborina velona noezahana nitifirina ohatra ny tongotrany na tsy haiko na mety hoe zay tsy hahafaty azy de tsabony izy rehefa avy eo de atao fanadiadiana hoe aizany misy nitobinareo zany iny mba tokony atao hoe mafinaritra loatra ka ohatran'zany fa raha ataotsika hoe ireo zandary reo hoe ireo jiolahy reo hoe tifitra an'ireo zandary reo amono any zandary de zay koa azo ekena ihany raha nitifirina zareo fa moa ve nisy fifampitifirana tokoa zay ny fanontaniana mipetraka de tsy fantatra za tsisy idirako ohatra nresany fanesoerinahiko teo fa mba tonga lasa saina ihany aho ary malahelo inona marina ny zava-nisy mba miangavy re mba voahy ny tena marina mba voahy ny tena marina tria mampalahelo hoe olona matimaty fatany raha nanao ny asany jiolahy azo tokoa izy de zay zany maty tamin'ny asany izy fa raha olona tsy meloka kosa izy de mampalahelo ihany raha ohatra ka zany tokoa raha marina ireny zavatra nresany fanesoerina ireny hoe iny olona iny de manana dossier olona kaiky ny fitondrana de mampalahelo hoe zany ve ny olo marina ve de tsy maintsy hoe somaina vonoina avokoa rehefa misy zavatra tiany avoka tsy ho avitra Madagasikara raha izany no eto fa tsy fantatra moa hoe izy ny mandainga rehefa niesoerinay ve no mandainga sany zandary Maria tsy fantatra Andriamanitra irery ihany angamba ny mahafantatra ny marina raha eto Madagasikara zay satria ny ankilany milaza an'izao ny ankilany zao ny ary zao tsy fantatra tsony hoe inona ny henoina fa de iny aloha zany zavatra nampitainy faniesoerinay vo iny de anjaratsika mijery anjaratsika mandinidinika mitsakitsaky hoe aizao aizany marina mirazo soa samy ten'Andriamanitra